Matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Korinthiana 2:1-5. Ny tena kristiana dia mihazona ny varavaran'ny fanahy ny hitodika mandrakariva any an-danitra ary miaina ao amin'ny firaisana tsy tapaka amin'ny Kristy izy. Ny sitrapony Kristy no lasa sitrapony ihany koa ary ny faniriana ambony indrindra dia ny hitombo amin'ny fanafana an' Jesosy Kristy. Jesosy dia manasa antsika mba hanaka azy. I apôstôly Paoly moa dia niteny mihitsy ao amin'ny Korinthiana 1:1-2 manao hoe manahafa, hoy apôstôly Paoly, manahafa ahy tahaka ny hanahafako any Jesosy Kristy. Ary amin'ny Efesana koa 4:9 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe aoka hanahaka an'Andriamanitra isika tahaka ny zanaka malala. Fanafana an' Jesosy Kristy, izany ry havana malala no antsoina hoe fahamasinana. Ary izany no fenitra ambony indrindra izay apetrak'Andriamanitra eo alohantsika. Dia miezaka sy mandroso mandrakariva isika hanatratra izany fenitra napetrak'Andriamanitra hotratrantsika izany. Ny fahamasinana dia ny fifandrindran'ny toetrantsika tsy tapaka amin'ny an'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo 12:5-12 dia milaza izy hoe miezà mitady fihavanana amin'olona rehetra sy fahamasinana. Miezaozy izy mitady fahamasinana. Izany no fenitra sy zavatra lehibe indrindra izay tokony hokatsain'ny kristianina, hoezan'ny kristianina mba hotratranina, dia izany hoe fahamasinana izany. Tsy tokony ezakitsika ny ho tonga amin'izay aniriny kristiantsika, fatratra ve isika? Fantaniana izay petraka izany. Amin'ny maha kristianantsika eo amin'ny asa izay ataontsika ka mba ho hita an'izao tontolo izao isika eo amin'ny fiainantsika izany fa misy hery mahavonjy ao anatintsika ao izay manome fiainana. Ary ho an'izao tontolo izao manontolo mantsy no ny fanavotana izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary momba antsika manontolo sy izay rehetra nanantsika no asainy atolotra ho azy sy atokana ho an'Andriamanitra. Ary miteny an'izany izy any amin'ny Romana 12:1 manao hoe ry rahalahy, mangataka aminareo mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Izany tokoa no atanteraka an'izany hoe miray amin'ny Kristy izany. Ary mianatra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika dia mianatra mandrakariva mba hatratrarantsika an'izany fiainatra ambony izany, mianatra ao amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy. Jesosy dia milaza amintsika moa ao amin'ny Matthieu 2:1 manao hoe mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Ry havana malala, izao tontolo izao anie dia mampianatra antsika zavatra hafa ihany koa mampianatra antsika lesona hafa izao tontolo izao sy ny manodidina antsika. Fa raha tiantsika ny tombo amin'ny fahamasinana, mandroso mandrakariva amin'izany fahamasinana izany, ary indrindra koa mitombo mandrakariva amin'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy, dia manao tahaka nataon'i Maria isika, mipetraka eo an-tongotry Jesosy Kristy, mianatra amin'i Jesosy Kristy. Andeha hivavaka ary isika. Jesosy tomponay eo, tonga teto amin'ity tany ity ianao nanome ohatra ho anay. Tsy vitany hoe namonjy anay ihany fotsiny, fa tonga teto mihitsy ianao mba nanome ohatra, nanome modely ho anay. Ankehitriny dia miantso anay ianao mba hanokana ny tenanay, hanolotra ny mombanay rehetra ho anao. Raiso hoe Jesosy eo, ary ampianaro mandrakariva izay mba andeha
araka ny sitraponao ary tombo amin'ny firaisana aminao sy androso anatratra ny fiainatra dia ny fahamasinana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.